tonga soa tao anatin'ny fandarana gasy mafoaka manolotra ny araba finatra tompo kilasy tompoko vavy hiavaka kely ny vahintsika andro any satria dia tsy olon-dehibe fa hiaraka amin'ny ankizy isika tao anatin'ny fianakaviana sahirina no misy any tantely voatery ny asa trano ny tenany rehefa nampijalian'ny mpampiasa nefa izy a dia nitsoaka taty Antananarivo ary noraisiny akany avoko rehefa nandeha ny dingana rehetra tsy mahay mamaky teny sy manoratra tsy nandalo T1 T2 T3 fa tao amin'ny akany avoko vao nianatra ny abidi tantely nanala CEPE izy ary afaka tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE izay ny antony safidianany gasy mafoaka azy ny mombamomba azy ny fiaviany ny fiainany andavanandro ohatra ny ahoana izany fiatrehana ny vaky teny izany raha ohatra ka efa 19 taona ny tena arahantsika ny mombamomba ny tantely atao anatin'ny gasy mafoaka androany. Ia. Ai. Tononina. Toranatao itiana. Izy no nasandratry ny aina tiana mamysoa tantely no fiantso azy. Zazavavy Beazina ety amin'ny akany avoko faravohitra, efatra mianadahy izy ka izy mirahavavy no mipetraka eto amin'ny akany. Ny zandriny kosa mbola any amin'ny reniny. Efatra mianadahy izay dia avy any Ambohimandroso no misy anay. Dadanay tsy mbola hitako fa i neninay ihany no fantatro dia nenay mbola velona izy dia miasa trano izy. Avy amin'ny fianakaviana sahirana no nisy any tantely. Tsy mba afaka nianatra tany an-tsekoly toy ny ankizy rehetra izy na ny mamaky teny aza tsy hainy. Nataony reniny asan-trano izy sy ny ravaviny na dia mbola zaza. Nampiasainy neninay za dia avy eo ilay olana metrany nenay ana nampizaly be dia mijanona tao foana alondra dia avy eo amin'izay rehefa tena tsy zakako tsony ilay izy dia mitsoaka taty Antananarivo dia mipetraka tany Ambolatrimo miasa tany Amanola tany Ambolatrimo dia mijanona telo volana tany akony dia avy eo nanontany anahy tsara ilay olona tany hoe iza marina za dia nandainga tamin'ny voalohany fa avy eo no niteneniko ihany marina hoe za mitsoaka dia nampizaly ilay olona tany dia avy eo izy nanoro-hevitra anahy hoe tokony hoentina any amin'ny tribunaly dia alefany amin'ny akano izy teniny. 19 taona tantely no tonga teto amin'ny akany avoko faravohitra. Vao nandray 17 taona tamin'ny iray aogositra teo ny tenany. Ny trondro no laoka isan'ny ankafiziny ka nentina tetỳ amin'ny Manonga izy. Manonga moa dia trano fisakafoanana any akany avoko entina hitadiavam-bola andinana amin'ny fiainan'ny akany. Amin'ireo ankizy iraika ambin'ny polo Beazina ety amin'ny akany avoko faravohitra dia i tantely no isan'ny tsotra sy indrindra. Tantely zany dia zazavavy tena tsotra izy dia tena manana viana zaza tena mihaino zany dia ny tantely manokana zao izy zao zaza tena mijaly ary ny afara tamin'ny resaka aina mihitsy moa zany tena marina tamin'ilay izy izay nahatonga azy mitsoaka dia rehefa mitsoaka izy zany dia izy tonga taty Antananarivo dia niasa tamin'ny olona dia niadidiny olona dia ohatra ihany marina hoe zaza mitsoaka. Roa taona izao no nahatongavan'ny tantely teto faravohitra. Ny tsiritra mafy ny te-hay mamaky teny izy rehefa mahita ireo namany mamaky baiboly. Raikitra ny akizara fahaizana ka dia ankizy teto nivony akany ihany no nampianatra azy namaky teny. Agaitoko faharoa andiny fahasivy. Rehefa hitadiavan-kina no anaran'i Jesosy. Ny voninahitra ity trano ity any aparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hoy Jehovah tompony maro ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadana. Hoy Jehovah tompony maro. Amen. Ny anahazako namaky teny sy nanoratra mahita ilay ankizy mamaky teny ireny dia jereko tsara ilay izy dia tadidiko hoe ity izany ohatry izao dia ity ohatry izao dia avy eo amin'izay akony rehefa namaky teny dia lasa nahaiko ilay izy dia namaky baiboly foana dia haiko azy ilay izy avy eo. Ny tena sarotra nanavaka randrina ny ahasy 5 volana teo izao vao tena nahafehy tsara ilay izy. Tapataona latsaka kely vao nahafehy tsara ny vaky teny sy ny soratra i tantely. Tsy nijanona teo anefa ny faniriny fa nitoy ny ezaka ka dia nampidirina nianatra ny anao vavy. Koa satria hafa kely ny trangam-piainany, tsy nandalo T1 T2 T3
dia voatery nitady sekoly manokana afaka mandray azy Razafindrasoa Iveloanta taleny akany Avoky Faravohitra. Rehefa hitako izy fa nianatra nanoratra kely izy tato amin'ny akany dia ninazy zany ny ankizy raha milalao dia izy manoratra dia araka ny teneniko moa zany hoe mitokafana ny ankizy misaotra anazy dia zao hoe indrity zao raha hianatra any ivelany dia ahoana mazoto be aho izy za zao izy nianatra any amin'ny PP ary tsy mampaninona anahy dia jery ny taona eny anefa dia za moa zany amin'ny sehatra sosial moa zany dia mahafantatra ao ihany orientation hoe afaka manavy miara-miasa anao dia fantatra hoe misy système na appui scolaire ho an'ny adolescente taraiky io any amin'ny CDA Andotapenaka za moa nanao stage tany any taloha dia nandefa mpanabe naka renseignement tany dia tena mety amin'ny kany zareo mihitsy ny kany akany dia nandray ankizy nakefatra tato amin'ny akany zareo dia tantely ny anankiray rehefa nianatra tany tantely dia tena izy ny voalohany ao ampianarana. Amin'ny maha-ankizy ny akany any tantely dia misy mpanabe manara-maso azy akaiky ankoatra ny fitaizana azy ireo mba hanara-dalàna sy hanaja amin'ny fitsipifehezana. Ny sekoly eny Andotapenaka raha teo lavitra ny akany Avoky Faravohitra. Isan'andro mandeha tongotra mandeha mianatra i tantely. Na le toerana fotsiny ary dia efa lavitra be dia izay zany dia faharesana anazy koa hoe inona ny tokony ataonao rehefa any ampianarana, inona ny problème mety iseho, mety misy manan-kivy, mety misy manadala, ny fakapanahy sy ny sisa dia tsy maintsy misy référent zany, misy antsoina hoe éducatrice référente dia io zany tena manaraka amin'ny maso anazy akaiky mihitsy. Mba hanatrara ny tanjona dia miezaka mafy i tantely amin'ny 10 alina izy vao matory ny hariva. Vao maraina be amin'ny 3 na amin'ny 4 maraina kosa dia mifoha mianadesona. Rehefa voapirina ny fandriana ka voavalina tsara ny body fotsy dia miroso amin'ny fidiovana. Isan'ny zaza madio i tantely araka ny fitantaran'ireo mpanabe, raikitra ny famerenan-desona rehefa vita ireo dingana rehetra ireo. Nodiventy ny rano natsakaina, afaka CEPE somatsara i tantely. Afaka CEPE teo zako nampianariny taty anta dia zany eritreritra foana hoe zako ny zavatra ataoko dia faliriko tsisy zavatra hoe tsy ho hay zany fa miezaka mafy mba ahafana ohatrin'ny olona rehetra. Dia rehefa nianatra dia tamin'ny voalohany hoe ahoana no ataoko haratrarako hoe ho afaka amin'izany fa tsy ireto lato dia mianatra dia izay zavatra lesona tonga eo aminahy dia za mpitadidiana tsaina dia rehefa akaiky ny fanadinana dia mamerimberina kely asisa dia natahotra kely aina tamin'ny voalohany hoe mety ho afaka ve za nefa zany nasaina hoe zavatra rehetrarehetra tsy maintsy hoe misy olana kely foana fa ny tanjona dia azona le zavatra dia avy eo ako rehefa nanala CPE dia afaka soa tsara satria hitako hoe vitako niezaka zany satria raha tsy niezaka tsy afaka CPE. Ankoatra ny fanalana CEPE dia efa nianatra nanao volo ihany koa i tantely. Isan'ny antony nanosika azy niady tamin'ny fahabadona ary isan'ny nanosika azy tamin'ny fianarana io fanaovany taovolo io satria dia mila fahaizana mamaky teny ny fampiasana produit amin'ny volo. Na izany aza nanampy azy betsaka ny mpampianatra ka ny pratika no natao maro. Efa mitana salon de coiffure ety amin'ny Manongy i tantely, toerana izay fanaovana volo any akany Avoky ihany ka ny vola azo dia hentina hanampina ny sakafo sy ny fampianarana ireo ankizy be aziny. Tsy mijanona treo ny ezaka fa mitony fanitarany tantely ny fandratoana fahaizana. Vita izay CEPE dia indraindray dingana manaraka zany zao estetika dia tsy maintsy mila français zany. Dia hanomboka cours français any Mahamasina izy manomboka Rapitsoarivo fa mbola mananitratra koa izy tianao BBC. Faniriany tantely ny ho lasa lavitra amin'ny fiainana mba ahafahany mivoatra sy mivelona aleo tena ka hanampy ireo zandriny izay mbola kely sy ny reniny izay miady amin'ny fiainana. Ny faniriko raha ny eo amin'ny fiainana dia mba ho lasa lavitra ako ahafahako manampy any zandrinay satria ny rehetra dia ahafahako manampy any zareo dia manana asa tsara dia mba horiarian'ny zareo. Ny avatra atolotra ny ankizy sy ny tanora dia raha dia tsy mahary eo amin'ny fiainana dia mizama foana dia ataova an-tsaina foana hoe indray andro any tsy maintsy hivoaka mpandresy ianao dia mila miaritra koa nefa amin'ny zavatra tsy voatery ho tsara foana ny hipotra fa misy koa ny ratsy fa ny saina mila miezaka foana hoe tratra ty tanjony ity dia lasa mivoaka mpandresy ho azy ianao eo amin'ny fiainana.
dia izay ihany koa namarina ny fandaharantsika androany ankasitrana fenanao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany raha misy sosikevitra tianao hanatsarana ny fandaharantsika na te hivahina atao anatin'ny gasy mafoaka ianao dia misoratra eo ambany ny adresy mail ka ahafahantsika fandray dia mametraka ny veloma finaritra tompoko lasy tompoko vavy